Nilamina tanteraka ny faritra Atsimonosy ny taorian'ny fiverenan'ireo dalo tiana nivon'ny fiarahamonina ho an'ny distrika ny Beloa manokana kosa dia miverina indray ny asanjiola any antoerana ka ny tsy fisiana sy ny tsy fahampian'ny sakafo no mampiteraka izany. Toa jerentsika ary ny sary. Isan'ny distrika iray anjadiny tsy fahampian-tsakafo ka mampiteraka ny kerehany amin'ny faritra Atsimonosy iny ny distrika Beloa. Lany avokoa ny tahiry rehetra teo am-pelantanana araka ny nambaram-ponina. Ny omby dia saika lasan-dalo avokoa nandritra ny asan-dalo tany toerana ka tsy misy amidy intsony. Manampitrotraka izany ihany koa araka nambaram-ponina trano tsy fisian'ny rotsakorana ka tsy misy miakatra ireo vokatra ny volena sy ny eritreretina hiakatra tamin'ity taona ity. Mafy araka izany mahazo ireo mponina eo anatrehan'izany tsy fisian'ny tahiry sy ny sakafo izany ka mampiteraka ny evi-dratsin'izy ireo. Ianoanana zany tena mamely mafy ny vahoaka aty. Mampangalatra azy zany fa rehefa ndripahalemana zany aty tsy misy malaso. Aty tsy misy hoe olona anao hoe mercenaire milamba. Fa le resaka kere zany zaho sy nahavoly mangalatra. Zay le tena problème aty zany. Fa hoe zavatra hafa aloha tsy azo foronana zavatra tsy misy. Fa ratsy mampita zavatra hoe zavatra tokony tsy misy dia misy tsy misy zany aty. Fa le kere ny tena mandeha zay fohitanana tsy nandray angady. Ny eo an-tampon-tanàna dia milamina hoy ny mponina fa ny any amin'ny commune ambanivohitra sy miala kilometatra maro ny tampon-tanàna no isehon'izany. Mirongatra ity fangalarana ity araka ny fanazavana izay voaray ka noho ny fitadiavana ny hoarapaka no anton'izany. Hatramin'ny raketa dia efa ina ihany koa ny halan'izany satria dia kilometatra maro miala ny tanàna vao mahita izany izy ireo ankehitriny ary efa miakatra ihany koa ny vidiny eny an-tsena.